Fandarana isika samy isika. Fandarana vokarintsika samy tanora ary natao hifampitaizantsika samy tanora. Fandarana isika samy isika iresahana manokana ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika mba ahatonga antsika aharitra sy hivelatra amin'ny fanarahana ny tompo. Arahinao isaky ny sabotsy arivo eto amin'ity onjam-peo maminao ity. Jehovah tomponaio indreny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra nataonao eny milanitra ny voninahitra ao avy amin'ny vavany ankizy madinika sy ny nono nanorenanao hery no mpandrafianao mba hampandrinanao ny fahavalo izay tamaly ratsy raha jereko ny lanitra ao izay asan'ny ratsan-tananao sy ny volana mankita izay nofoninao inona monina atsiaovanao azy ary ny zanak'olombelona no amanginao azy fa efa nataonao ambadika no Andriamanitra izy ary efa nosatroanao voninahitra sy fiandriana efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy zavatra rehetra dia efa nataonao ambadiny tonga dia ny ondry amanosy ny ombo rehetra sy ny biby tikoa mba amin'ny vomanina sy ny hazan-dravany an-dranomasina izay mandeha amin'ny lalan-dranomasina. Jehovah tomponaio indreny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Alleluia. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon cœur, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon cœur, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon cœur, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon cœur, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Cuando me doy cuenta que has creado todo para nos, el cielo azul, así que temporales, como madruga y pues llega la noche. Y sale pues desde el corazón, Dios poderoso, una alabanza. Feliz estoy, digo con razón, Dios te
великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты создал рукой Творца, на всех существ, кому свой свет даруя, пытаешь ты любовью Отца. Когда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик, когда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the world your hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to you. How great you are, how great you are, how great you are. Then sings my soul, my Savior God, to you, My God, to you, how great you are, how great you Andriama nitrae magaga ni zavatra natao ny tanàna hoe nikitana tsy kotrokoran'andro nampiseho anao ny herina mideranao Andriamanitro Valehibe mideranao Andriamanitro Valehibe tokoa ianao. Jehovah Andriamanitra io, indre tokoa ny voninahitra ao amin'ny tany rehetra, fefa nataonao amin'ny lanitra ny voninahitra ao ary avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy minono aza nanorenanao ny herinao mba hampanginanao ny fahavalonao. Indre te hideranao sy hanome voninahitra anao tokoa izahay, fa mahagaga ianao. Andriamanitra paharin'ny lanitra sy ny tany, Andriamanitra naneho ny voninahitra ao tamin'ny zavatra rehetra izay noharianao, ary mba ho isan'izany koa anie ny fiainanay, manome ny voninahitra ao amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny teny na amin'ny asa na amin'ny atao. Saotrao izay fa noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao
dia nanjarina halala izany voninahitra ao zany izahay satria efa maty ny fahotanay izay nefa novelomina tao amin'i Jesosy Kristy Tompo, ka mahatonga anay manana fifandraisana feno aminao indray tahaka izao, dia midera manome voninahitra anao izahay tahaka an'ireo anjely marobe ao aminao, tahaka an'ireo zavaboary izay noharinao ka maneho ny voninahitra ao no tiana indray hanehoana ny voninahitra ao amin'ny teny sy ny asa amin'ny atao amin'ny fiainanay manontolo. Dia misandrata indray ianao amin'ny alalan'izao fandarana izao, tenena aminay amin'ny fombanao Andriamanitra anao indray, satria fantatra efa manan-kambara amin'ny tsirairay avy aminay ianao. Dia aoka ilay fanahinao tokoa aza no ameno anay naizanaiza toerana misy anay, mba handraisanay zavatsoa amin'ny alalan'ny fanahinao indray izao fandarana iarahanay izao, ho voninahitra ianaranao rery ihany. Misaotra Kristy Tompo. Amen. Dia manapitra ny arahaba mba ampiraritso antsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ty fandarana isika samy isika iarahanareo amin'ny namanareo Camille Rafalmana ity, ary manonona ny fiadanan'ny Tompo aminao sy ny ankonanao manokana izay manaraka izao fandarana izao. Be voninahitra ny tompontsika araka ny salamo fahavalo izay nivakina tamintsika teo hoe Jehovah Tompo endre ny voninahitra ianaranao amin'ny tany rehetra, nataonao eny milanitra ny voninahitra ao. Andriamanitra be voninahitra ny Andriamanitsika, ary Andriamanitra nanome voninahitra antsika ihany koa izy. Raha ilay salamo fahavalo teo no novakintsika, satria ozy izy hoe raha jereko ny lanitra izay asany ratsan-tananao sy ny volana mankitana izay noforonao, inona moa ny olona no atserovanao azy, ary ny zanak'olombelona no amanginao azy. Fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy, ary efa nosatroinao voninahitra sy fiandrianana. Zany no toerana nametran'Andriamanitra atsika, noforon'Andriamanitra isika, ary nomeny voninahitra manoloana an'izay mety zavaboary rehetra no harina, dia nataony hafa kely ianao. Dia mahagaga tokoa hoe inona moa ny olona no atserovanao azy, ary inona ny zanak'olombelona no amanginao azy. Satria izao fandarana iarahantsika amin'ny alalan'ny onjam-peo tahaka izao nay dia mbola famangin'Andriamanitra tamintsika. Andriamanitra namangy ny olona vao nahary an'izao tontolo izao izy, dia namangy any Adama sy Eva tao amin'ny Saedena. Rehefa nandeha ny fiainan'ny zanak'olombelona dia nandefa ny mpanompony Andriamanitra, namangy ny olona tamin'ny alalan'ireny mpanompony ireny, ny mpaminany zany. Tamin'ny alalan'ny anjeliny namangy ny olona Andriamanitra, ary indrindra fa tamin'ny fotoana anakay namangy ny olona Andriamanitra tamin'ny nandefasany an'i Jesosy Kristy tonga tetỳ an-tany hitady sy hamonjy ny very, hitondra fahazavana ho amin'izao tontolo izao izay miaina ao anatin'ny aiziny. Namangy ny olona Andriamanitra, ary anio ihany koa izy mbola te hamangy anao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, ka mahatonga antsika na hoe Andriamanitra be voninahitra ianao, fa inona moa zahay ny dia ho tsarovanao, ary inona moa zay ny dia ho vanginao indray. Fa jereo tsara fa ilay Andriamanitra tompon'ny tany sy ny lanitra no mahatsiaro anao manokana indray, dia te hiteny aminao androany. Ilay Andriamanitra be voninahitra no mamangy anao amin'ny alalan'ny fanainy, amin'ny alalan'izao onjam-peo izao indray. Ka inga de raha mamangy antsika ny Tompo mahatsiaro antsika ny Tompo dia mba hitondra fampieritrretana ao antsika zany, ka hatonga antsika hanana fiainana miorina ao amin'i Jesosy Kristy. Hatonga antsika hiteny anao hoe Tompo ho aiza moa izahay, ao aminao no misy ny fiaina. Ary raha ny Tompo ny tonga namangy ny olona, dia nitondra zavatsoa izy, nitondra fanasitranana izy, nitondra fampaherezana izy, fa nitondra fananarana ihany koa izy.
hitantsika izany tamin'ny tantara maro hitantsika ao anatin'ny soratra masina. Andriamanitra namangy ny olona, Andriamanitra nahatsiaro ny olona dia nitondra fanantenana, nitondra fiainana, nitondra fanovana teo amin'ny olona izay nivanginy Andriamanitra. Ary zany ihany koa ny fanirian'ny foko ho anao izay manaraka izao fandarana isika samy isika izao, hoe tsaron'Andriamanitra isika dia mbola vanginy amin'ny alalan'ny teniny tahaka izao, dia hitondra fanavaozam-panahy sy fiainana ao antsika ne izany famangin'Andriamanitra antsika izany indray amin'ny alalan'izao fandarana izao, ka tonga antsika hiteny anao hoe Tompo, tiako ny mideranao satria Andriamanitra fitiavana anao. Ianao no nahary aho, ianao no nahatoy izao aho, tiako loatra ny mideranao. Ndao angatantsika ao amin'ny lafiny teknika, andefa izany ery izany ary isika kosa any amin'ny toerana izay misy antsika any no hiaraka iombom-peo amin'ny anontatiana amin'izany hoe tiako loatra ny mideranao. Satria nanino? Nataonao nitovy endrika taminao izay Tompo. Ianao ilay be voninahitra dia nanjary nanome voninahitra anay indray, ka tianay ho averina any aminao Tompo izany voninahitra izany satria ianao ihany mendrika izany. Ka ny famerenanay izany any aminao dia izao ny fideranay ianao no hanomezanay voninahitra anao. Tiako loatra ny mideranao. Andriamanitra fitiavano, Andriamanitra
ianao nefadenity ana Andriamanitra avo indrindra ianao, Andriamanitra lehibe indrindra nefa dia nitianay. Izay ny fehezanteny farany reantsika tamin'ilay tononkira teo. Ary zany no nahatonga ny mpanao salamo any salamo fahavalo ilay mivakina tamintsika hoe raha jereko ny lanitra izay asan'ny tananao sy ny volana mankita izay noforonao, inona moa ny olona no atsiarovanao azy ary ny zanak'olombelona no amanginao azy. Satria Andriamanitra fitiavana izy, Andriamanitra mamindra fo izy, Andriamanitra mahatsiaro ny teny fanekena izy, dia mamangy ny olona mandrakariva. Zany io Jehovah Andriamantsika io. Fa mety misy fotoana ny olona sasany indraindray miteny hoe tena za tsy mahatsiaro mihitsy hoe mbola hitan'Andriamanitra ihany ve zao fiainako zao, Andriamanitra ve tena mihevitra ny momba, Andriamanitra ve mamangy ahy. Fa betsaka ny olona miaina ao anatin'izany ihany koa angamba na dia kristianina ary izy, mba tsy hoe nadinon'Andriamanitra, tsy nitsarovan'Andriamanitra. Fa misy fotoana avelan'Andriamanitra hitranga ny zavatra ao amin'ny fiainan'ny olona, hitaizan'Andriamanitra ny olona, ary indraindray mety zavatra nataon'ny olona ihany namelan'Andriamanitra n'ireny hitranga eo amin'ny fiainany, ho fitaizana, ho fitantanana, ary ho fanabeazana ny olona ihany koa. Tsarova le tantaran'ny Gideona, rehefa le nampijaliany Midianita ny zanak'Israely, dia nitaraina tamin'Andriamanitra. Tao anatin'izay no namangin'Andriamanitra ny zanak'Israely, natsiarova ny zanak'Israely ary novanginy manokana tao anatin'izany Gideona. Dia niteny Gideona nanao hoe raha misy tokoa zany Andriamanitra nilazai ny razanay fa nanao an'izao, nanao an'izao, nanao an'izao, nahoana ary n'izao zahay. Andriamanitra marina ve io, Andriamanitra io tena misy marina ve io. Fa nampatsiarovin'Andriamanitra taminy, fa izy ny Jehovah Andriamanitra ilay atr'izay ary mandrakizay. Izy ilay tsy miova omaly tsy anio ary mandrakizay. Izy ilay Andriamanitra mahatsiaro, ilay Andriamanitra mamangy, ilay Andriamanitra manambara ny tenany amin'ny olona hoe iza io Andriamanitra io. Dia zany koa no tiako hampatsiarovina anao anatin'izao fandaran'izao. Andriamanitra tsy mba mandao io, Andriamanitra mamangy ny olona io, Andriamanitra mahatsiaro ny teny fanekena io. Fa indraindray mety ohatry ny mahatsiaro tenitsika hoe irery, tsy hitan'Andriamanitra manahoana. Fa Andriamanitra ny Baiboly, ilay rain'i Jesosy Kristy, raha hitantsika ny tantara ao anatin'ny soratra masina manontolo, ka nahatonga ny mpanao salamo ny teny nanao hoe inona moa ny olona no atsiarovanao azy ary ny zanak'olombelona no amanginao azy. Dia olona nahatsiaro fa io Andriamanitra io dia tena miainy fiainana. Io Andriamanitra io dia nampisatroka voninahitra ny olony, ny olom-bofidiny, ny olom-bonjeny teo amin'ny fiainana. Io zany tadidio tsara aloha ianao ve efa tena nahatsiaro ilay famonjen'i Kristy teo amin'ny fiainanao manokana? Tena efa nanaiky azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ve ianao? Fa ny olona rehefa mbola tsy nanaiky an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany dia tsy mahatsiaro zany hoe tsaroan'Andriamanitra izy, tsy mahatsiaro zany hoe vangin'Andriamanitra izy. Fa ny olona rehefa tena niona tamin'i Jesosy Kristy dia tena mahita an'izany famangin'Andriamanitra zany, zany fomban'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainany. Noho izany tadidio fa ny zavatra rehetra mahatonga tranga eo amin'ny fiainanao ka rehefa nofidian'Andriamanitra ianao dia avelan'Andriamanitra hitranga reny. Tsy hoe tsy hitany ianao, tsy hoe tsy fantany ianao, fa tena hitany sy fantany ianao, fa tezainy ianao, volavolainy ianao, amboariny ianao, tefeny ianao anatin'ireny. Fa ny Andriamanitra ny Baiboly dia Andriamanitra tsy mandao, Andriamanitra tsy manadino, Andriamanitra mamangy ny olona mandrakariva. Fa misy fotoana izy mangina izy. Tadiditsika zany tao amin'ny tantaran'ny zanak'Israely rehefa niodina tamin'Andriamanitra
ny olona dia nangin'andriamanitra dia ny aina tao anatin'ny fahoriana sy ny fijaliana ny olona fa andriamanitra nefa teo foana fa tsy natsony. Andriamanitra teo foana fa tsy nomeny toerana hiasa eo amin'ny fiainana. Tandremo sao dia manao an'izany koa isika eo amin'ny fiainantsika. Fa andriamanitra mahita ny ainanao dia te hiara-rioana aminao izy, te hikarakarana izy, te hanome zava-tsoa anao izy. Fa eo andriamanitra io tsy mba mandao, tsy mba manary, fa mahatsiaro ny fanekeny efa nataony tamin'ny zanany izy, ny tenenany nanao hoe ny zanako sy asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Tena didin'andriamanitra ianao ka azakivy raha mandalo zavatsarotra ka tsy mahatsiaro an'izany hoe inona moa ny olona no atsiarovanao azy ny zanak'olombelona no amanginao azy. Raha tsy mahatsiaro izany ianao dia zao azakivy fa manana finoana fahitan'andriamanitra ianao, fantatr'andriamanitra ny ainanao tanora io ao anatin'ny zavatra manavesatra anao rehetra. Dia ndao anao ampahirezina kely amin'ity ary aloha aza manadino ahy. Zany no hira nataony TGC no tiako ampahirezanao izay mety miaina ao anatin'izany ka raha mitenitsika hoe inona moa ny olona no atsiarovanao azy ny zanak'olombelona no amanginao azy dia mahatsiaro ny tsy mba zaza ny vangin'andriamanitra, tsy mba zaza ny tsaron'andriamanitra. Dia zao no tadidio mahireza aza manadino ahy ry mpiaino vavaka. Piano vavaka Azaman malaria Hanalavichana Mitudia ripanza Mitudia iyana Azamanadi Jipiaino vavaka Azamanadi nuai Rituputia sandi pieno vavaka Jipiaino vavaka Azambamanarela Azamanadi wanai Hanalavichana Itu Deus ahai, itu Deus ahai, itu dia iyana oh ka azamanadi Jipiaino vavaka Sandi piano vavaka Azamanadi Hanalavichana Itu Deus ahai Favuna halong sichakau Itu putiana Oh Azamanadi Jipiaino vavaka Oh ni vavakai
Ninninona otanay, ninninona ditranay, ninninona hadisoana entinay hoe masonao. Fampanota tsy miendrika izahay ray, tsy tokony hanonona akory ny anarana, nefa raiso satria mangetaeta ny tara-pasoarana avy aminao, sady ianao no efa milaza hoe izay manatonao tsy mba ho lavoko mihitsy. aza manadino ary mpiaino vavaka, ny tena marina dia zao lay mpiaino vavaka tsy manadio antsika zany mihitsy, tsika indraindray no manadino azy, fa izy kosa nefa efa nitenina nao hoe antsoa eo dia hovaliko ianareo, ary asehoko zava-mahagaga zay saro-patarina tsy takatra ny sainareo ianareo. Ary ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia miteny amintsika manao hoe indro ny tanan Jehovah tsy foy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalondalovana fa mare, fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no manakona ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Zay no nasarobidy tamin'ilay hira teo, ny hira mefara amin'ny vavaka fibebahana. Ary zany ihany koa no tiako hitarihana ny saintsika hoe raha te eona amin'ny tompo dia tsy maintsy manana fo madio, lavitry ny fahotana. Fa raha mbola miainao anatin'ny fahotana dia tadio fa mety eo ihany ny tompo fa tsy afaka manao ininina aminao, satria tsy afaka mitoetra amin'ny fahotana ny fahamasinana, ary tsy afaka miasa ao anatin'izany izy. Ary zany mila tadiditsika tanora hoe ny Jehovah-Andriamanitsika dia masina, ary teny tamintsika hoe masina ao Jehovah-Andriamanitra reo ka ao masina koa ianareo. Noho izany Andriamanitra ny Baiboly dia Andriamanitra miaino vavaka, Andriamanitra mahatsiaro ny teny nataony, ary Andriamanitra mamangy ny olona amin'ny fotoanany. Fa saingy izao rehefa miainao anatin'ny fahotana ny olona dia tsy mahita ny famangin'Andriamanitra, tsy mahatsiaro ny fahatsiarovan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Fa raha mitenitsika tamin'ilay hira teo hoe aza manadinao ry mpiaino vavaka, aza mba manary ahy, dia ny tena marina dia zao tsy manadino izy ary tsy mba manary, satria tsy toetra n'Andriamanitra ny manadino, ary tsy toetra ny manary ny olon-tiany, satria izy rehefa niteny nanao hoe tiako ianao dia ozy izy nanao hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, ary zany namparetako famindrapo aminao. Noho izany aza miala lavitra ny tompo aza miala lavitra amin'ny tompo, fa aleo eo anilan'ny tompo eo ihany, eo anilan'ny tompo eo ihany ny mahatsara atsika, fa ny zavatra rehetra dia mety andiso fanaterantsika fa mety mahafinaritra ety ivelany ihany. Fandarana zay ho arahantsika indray ary androany loha hevitra zay ho fakafakaina misimisy kokoa dia ny hoe safidy eo amin'ny fiainana, safidy eo amin'ny fiainana, satria zay le mahafakeliny olona zay no arian'Andriamanitra, nataon'Andriamanitra ambany kely no izy tsika ozy izy ny Salamy 5, ary efa nosatrohan'ny voninahitra sy fiandrianana, satria naninona efa nampanjakany tamin'ny asany tanantsika, tamin'ny zavatra rehetra nataony dia nataony teo ambany tongotsika, na ny biby na ny zavaboary na ninona na ninona dia nampanjakany eo anatrehany reny isika. Ary zay no mahasarobidy nanaovan'Andriamanitra atsika, fa ao anatin'izany ihany koa nomen'Andriamanitra voninahitra isika ka navelany anatsafidy eo amin'ny fiainana, anana safidy amin'izay fomba hitondrantsika, hitantanantsika ny fiainantsika. Tena sarobidy zany, sarobidy zany hoe manana safidy ianao eo amin'ny fiainanao zany, amin'izay hitondranao ny fiainanao. Ary zay no mahatonga antsika ary tanora miresaka indray ny amin'ity hoe ny safidy eo amin'ny fiainana, satria zay no maha olombelona atsika, manana fahafahana amin'ny safidy amin'ny zavatra rehetra zay atao, na iaino na tsy aino, na ankatoa na tsy ankatoa, na anatanteraka na tsy anatanteraka, manana safidy isika eo amin'ny fiainana. Ary io safidy io dia zao hoe tsika ihany ny tompony io, tsika ihany no afaka mampiasa an'io,
de misy teny za tsy mana-tsafidy zany mba raha atao trano fotsy aho zao de jereo ny fiainako, tsy mba za mihitsy no misafidy zay zavatra tiako atao fa ny olona foana no miteny aho. Dao fa ho jerentsika zany rehefa avy eo fa nitovizantsika olombelona rehetra de olombelona mana-tsafidy. De jereo ane ny olombelona no fonon'Andriamanitra voalohany de nanehoany an'izany fananany safidy izany. Napetraka Andriamanitra tao misaedena Adama sy Eva, nambolen'Andriamanitra azo maro samihafa tao amin'izany saedena zany. Genesis 2:2 no ahitantsika an'izany. Fa amin'ny 2:3 de mitohy le tantara amin'ny fampiasana ny safidy. Satria naninona hoy ianao? Andriamanitra de niteny tamin'ny zanak'olombelona hoe ny azo rehetrarehetra eo amin'ny sady azonao hinanana avokoa, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de aza hinananao, fa amin'ny andro izay hinananao azy de ho faty tokoa ianao. Nisy firy ny azo tao ampovoan'ny sa? Raha mba tadiditsika azafady. Ray tsy ray zany ny azo tao ampovoan'ny sa. Roa no azo tao ampovoan'ny sa, de ny azo naina sy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ny azo naina azo hoanina satria tsy noraran'Andriamanitra, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no nitsavelan'Andriamanitra no hoaniny zanak'olombelona. Safidy koa nefa no manantona an'Andriamanitra de hidera azy amin'ny fiainana manontolo. Fa raha nantona azy indray tsika de mila manan'izany toe-po nideran'Andriamanitra izany. Fa ny fideran'Andriamanitra tena tao amin'ny fo de mitondra fiovana eo amin'ny fiainanao zany, mitondra fampiorenana ny finoanao zany. Ka raha manaraka izao fandaran'izao anao de inona kay ny mety antony mahatonga anao te hanaraka izao? Raha mandeha any am-piangonana kay ianao de inona no mahatonga anao te handeha ho any am-piangonana? Fa ao anatin'ireny de zao no mila tadidiana hoe eo tsika misafidy hoeny, misafidy iaino, misafidy anatrika fotoana toy izao, satria te hideran'Andriamanitra isika ao anatin'izany rehetrarehetra. Ty misy iranakay mahafinaritra be ahy izy ty hoe raha eto isika de aninona eto, raha manantona ny tompontsika de anantona ny tompo aninona, fa ny hidera azy satria izy no natoy izao atsika. Fa alao aloha anao an'izay hira fideran'izay tsika de avy eo hidirantsika ny votoatin'ny fandarana araka ny nambarako taminao tao hoe ny safidy eo amin'ny fiainana. Groupe Oslo no manao an'ity ry ty hoe Here I am to worship. King of all days, King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. so here I am. Here I am to
to say that you're my God. You are You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. I will say Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. so. Here I am To worship. and I will Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. tsara zany ira fideran'izany a fa andeha alohantsika hiditra amin'izay ary any amin'ny fotoatan'ny fandarana de no fahaizantsika mampiasa n'io safiditsika io eo amin'ny fiainana satria zay no mampiavaka ny zanak'olombelona olona manan-tsafidy ary tompona andraikitra amin'ny safidy zay ataony eny e tena manaiky tsika fa misy zavatra aloha eto tany a tsy de miankina aminao loatra na tonga an'le izy ohatra hoe ny ray aman-dreninao tsy safidinao ny hoe ity ny fitiako datako sy mamako tsy safidinao zany ohatra hoe ny amin'ny toe-batanao tsy safidinao mihitsiny ny hoe zaho mainty na ho fotsy na ho lava na ho fohy tsy safidinao zany de mampatsiaro lay iran'lay mpanakanto anankiray zay Maxime Le Forestier lay mpanakanto frantsay ray zay de ozy izy ao anatin'le iran'ny ray zay tadidiko lay tononkira manao hoe on choisit pas sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Tsisy ny safidy tokoa ane nyzany teo amin'ny fiainana indrindra fa tamin'ny mbola ianao hoe zaza de niankina tamin'ny olona be dehibe misy fotoana ohatran'izany ny fiainana tsy miankina aminao fa noho ny zava-misy de io le izy fa ny safidy anananao fotsiny de zao hoe anaiky sa tsy anaiky fa misy zavatra tsy azonao oarana fa de tsy maintsy ekenao amin'ny maha zay an'le izy hoe fa zay le zavatra de zay aloha ro ny fianakavianany men'Andriamanitra anao de ekeo na manahoana ro na manahoana ary zany mila ianarantsika tanora mianatra manaiky ny zava-misy ihany koa rehefa tsy niankina tamin'inona le izy tamin'ny safiditsika de ny anjaranao ny safidinao anatin'izay fotsiny de zao hoe anamboatra ny toe-poko ave sa ahoana no ataoko manoloana an'le zavatra fa mila mianatra tsika mamantatra hoe mana-tsafidy ah eo amin'ny fiainako fa misy zavatra zay tena tsy miankina amiko ny fiainan'ny fianakaviana ny toe-batana tsy miankina aminao zany ary rehefa tsy manaiky an'izany tsika tanora de zao hoe arary fo am'izany eo fa mila mianatra amin'ny safidy hoe zao ny zava-misy ampianaro atompanaiky izao zavatra zao misy zavatra tsy azo ovainy fa misy zavatra azo ovany petsaka tsika tanora miaina ao anatin'ny fianakaviana le rehefa tafaresaka amin'ny fampahereny de hoe naninona loatra reny oatra zao ny ankonanay maninona loatra reny reto ny ray aman-dreniko fa tsy oatra ny ray aman-dreny ny hafa e ka zay nametran'Andriamanitra an'le izy fa manana safidy ianao hoe inona ny azoko atao manoloana an'izao zava-misy zao inona no
safidy tsara mila ataoko mba hanatsarako izao zavatra tsy miankina amiko zao. Toedra raha politika zao nga miankina amin'ny isika tanora kristiana zany, tsy miankina amintsika zany nefa misy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika. Toedra raha ny fiaina ray aman-dreny nga miankina amintsika, safidiny zany fa misy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika. Fa ny zavatra mila enarana de zao, toe-po manahoana no entiko miatrika an'ireny zavatra zay tsy ekeniny saiko, zavatra tsy niankina tampoko fa nefa zavatra iainako andavanandro ireny. Ny safidy de hoe tompo apetrako am-pelatananao zany, tsy fantatro fa ianao no mahita ny anton'izany rehetrarehetra zany, tsy voafehako fa ianao ny afaka mamehy izany rehetrarehetra zany. Fampiasana ny safidy manoloana ny zavatra tsy miankina amin'ny tena de tena sarobidy ny mampiasa ny safidinao hanamboatra ny toe-po amam-panahinao mba ho fehezin'ny fanahin'Andriamanitra. De amin'izay fotoan'izay ho tanteraka aminao fa ny vokatry ny fanahy de fitiavana, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fandeferana, de manjary anananao zany manoloana ny zavatra zay mety tsy niankina taminao, tsy safidinao akory, fa noho ny amin'ny manodidina no nahatonga anao tao anatin'le izy, noho ny resaka etraketraky ny natiora ny mety nahatonga an'le izy, de ny safidy mila atao manoloana n'ireny zavatra tsy miankina amin'ny tena reny hoy aho, de ny fanamboarana ny toe-po, ny toe-panahy zay anananao. Fa rehefa manomboka me mianatra an'izany isika de mahavita miatrika amin'ny fiainana amin'ny zavatra tsara eo amin'ny fiainana andavanandro. Fa raha safidinao daholo ange zavatra rehetra amin'ny fiainana de tsarovy fa ianao ihany no manao zay tianao atao e. Fa misy ohatra zao tanora mbola mipetraka ao anatin'ny fianakaviany, mbola miara mipetraka amin'ny ray aman-dreny, de misy zavatra tsy safidinao fa tsy maintsy ekenao satria mbola ao ambany fahefan'ny dada sy neny ianao, fa ny toe-po amam-panahy no safidinao hoe anaiky sa tsy anaiky, iainam-pifaliana sa iainam-katezerana, de anjaranao no misafidy manoloana an'le izy. Ny fiatraikany no ianao no manana safidy, de ny voalohany indrindra no iaho anatin'izay de ny resaka toe-po. Ohatra zao ianao tanora kristiana io hoe manana fianakaviana tsy mivavaky dada sy neny, lavitra an'Andriamanitra, mety miditra am-piangonana ihany fa tsy hitanao mihitsy zay toe-panaraka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Inona re no ataonao manoloana an'izany? Inona re ny azonao atao hoe? Fa ty hira anankiray ty de mampianatra atsika, le hira mitondra lohateny hoe tokantrano sambatra, de mampianatra atsika hoe toe-po amam-panahy manahoana re ny azo atao hoe manoloana an'ireny hoe tsy ny safidy an'ireto aho ho ray aman-dreniko hoe ho izao ny fiainana fa miankina aminy. De ahoana ny tokony ataoko? Fiainam-bavaka mba hanana tokantrano sambatra. Antokiny fifaliko Jesô lazaiko ana ny ankonana ny aviko raha mitodika aminao lerakizy katsangano manatena miatrana amboary tokatrano
kamano mandoalikamina ry jesosy tokiko zaho mivavakamina batailay dadatiko iombondalana minao mbola zavatra iriko hitaranako toy zao mifonilay renitiko bakasy mitanana izy ireo dia miasa fatratra mananjavatra kendrena ary koa manafatrafatra itombonay fahendrena tsary zany nefarako izy ireo koa andrandrako ilanao fiantsapazana azonay famombiazana fifandirana pisie fitra alavirina toko mifanaja mifandefitra zay no mairay tampo resiren'olona ihany mety tena andratra fo fomban-javatreny zany sao de zanakamano fanaratsy ireo natsara tena mamikolalako ivavako ananjara fanompolanao irajo zay ankizy rasireny miaramankatony teny nisafidy nahitambatra kautukatrano sambatra kautukatrano sambatra raha aveko kely ny zavatra nyresantsika teo dia no hoe misy zavatra tsy miankina misafiditsika eo amin'ny fiainana fa ny toem-panahy mila ananana dia ny safidy andeha araky ny fanahy fa tsy nandeha araky ny nofo galatiana 3:5 dia miteny manao hoe mandehana araky ny fanahy dia tsy hatateraky ny filan'ny nofo ianareo ka manoloana ny zavatra izay mety tsy miankina amintsika dia ny safiditsika azo atao de hoe andeha ara-nofo ave sa andeha araky ny fanahy fa keo kely ny galatiana 3:5 dia ho hitantsika zany hoe ahoana zany hoe mandeha ara-nofo sy mandeha araky ny fanahy fa mifanohitra reo ary mifampisitony reo de manoloana ny zavatra mety tsy niankina tamintsika ihany koa de indraindray ianao a te andeha ara-nofo be na anana fisainana ara-nofo be fa mandehana araky ny fanahy
de tsy atateraka ny filaninofo ianareo izy izy ny soratra masina. Zay no azo ambarany amin'iny. Fa ny zavatra faharoa nefa de zao ihany koa ny mila tadidina hoe misy safidy tsy miankina amintsika hoy aho fa noho ny zava-nisy na tonga ny reny. Fa misy kosa safidy zay mipetraka eo anoloantsika fa manahoana ny fomba fandraisantsika fanapaha-kevitra manoloana ny reny zavatra mipetraka eo anoloantsika reny. Ndao ngentsika ka ohatra anankiray mba hahafahana misarika ny saintsika tanora hoe manoloana ny safidy koa moa de ahoana no ataoko. Tadintsika ve ny tantarany Abrahama sy Lota rehefa le tsy nifanaraka firy ny mpanompony Abrahama sy neny Lota de nisaraka ry zareo. De jereo nanoloana safidy de nanahoana ny fanapaha-kevitry Lota. Rehefa niteny Abrahama, hitantsika zao ny ao amin'ny Genesis 3:20 de ahoana ny zavatra nataony Lota. Andeha akavia ianao sa andeha akavanana? Fa tena tonga izy de tsy nisalasala hoe zany de akavanana. Satria naninona niteraka ny fanapaha-kevitrany? Ny zavatra hitany maso no nijereny fa tsy ny zay mety ho fiantraikany. Tao nefa kitsika vetivety mihitsy zany Genesis 3:20 zany de ny 10 no vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary Lota nanompo ny masony ka nitazana ny tany rehetra teny amoron'ny Jordana hatrany akaiky ny Zoara fa azon-drano avokoa izy rehetra tahaka ny sahan'i Jehova sy tahaka ny tany Egipta. De nofidiny Lota ho azy ny tany rehetra amoron'ny Jordana ka nifindra ny antsinanana izy ka dia nisaraka izy roalahy. De raha nijery izy de niankina amin'ny zavatra hitany na tonga azy ny fidy. Tany feno rano, to mamokatra, satria raha jereny ety ivelany de mahafinaritra. Zavatra tety ivelany no nisaikika azy isafidy. Fa ny zavatra zay tsy fantany de zao hoe ny tanàna manodidina azy de Sodoma sy Gomora zany de tanàna ratsy, olona manana toe-piainana lavitra an'Andriamanitra, olona tsy mpakatoan'Andriamanitra fa de nekeny niara-onina tamin'izany olona zany. Satria ny zavatra ivelany hitany, zavatra ivelany nanintona azy, zavatra ivelany nafinaritra azy de hitantsika tsara ny fiantraikany zany safidiny Lota zany rehefa aveo. Fa ny ravan'Andriamanitra Sodoma sy Gomora de voatery niala tao ihany koa Lota niaraka tamin'ny ankonany de jereo le vokatr'ilay safidy nataony. Inona ny tiako riana ny saintsika tanora ao anatin'izany? Misy fotoana koa tsika mila mieritreritra amin'io safidy ataontsika io. Indraindray misy zavatra jerena ety ivelany ohatry ny mahafinaritra, ohatry ny mahatamana, ohatry ny mitondra soa, fa tsy haitsika ny zavatra ao ambadika le izy manimba anao. Firy ny namana ohatry ny mahafinaritra ny miaraka aminy sy fampitaritarika aminy, fa manahoana ny toe-po amam-panahiny. Olona matahotra an'Andriamanitra ve? Olona manandratra ny Kristy ve amin'ny zavatra zay ataony? Sa le ambiance fotsiny mahafinaritra, le fiarahany ety ivelany fotsiny de potika ny fiainam-panahinao rehefa aveo. Fa ny safidiny Lota de niankina ny zavatra hitany tety ivelany fa tsy nieritreritra izy zay mety toe-panahy manjaka ao anatin'izany tontolo zany. Ry tanora ao ny fahaizanao mampiasa safidy de tsy ny zavatra ivelany ihany mila jerena ihany koa, fa lay toe-panahy, le toe-piainana misy manodidina ny amin'izany rehetrarehetra zany mba manahoana ihany koa. Mila eritreretiny zany, mila saintsaininy zany. Fa rehefa tsy misaina amin'izany anao de potika eo ny fiainanao, sahirana eo ianao. Fa saingy zao, na izany ara ny safidiny Lota de Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra manarina,
Andriamanitra tsy mahafoy ny olony fa manavitra ny olona izy. De ohatrany koa ny fiainantsika tanoa, ndraindraiky antsika mety manao fahadisoana amin'ny safidy izay atao hoe fa tadio fa ay eo foany Kristy, miandry azy ay nani, ay eo foany Kristy, te hisarika anao izy, te analanao anaty reny faratsiny reny izy, tahaka ny safidy nataony Lota, fa nesoron'Andriamanitra tao Sodoma sy Gomora izy, no tian'Andriamanitra anao ihany koa nesorana amin'ireo namanao ratsy ireo. Potika eo ny fiainanao, fa aza misafidy manoloana ny zavatra ety ivelany fotsiny. Aonao izy ny soratra masina, lozabe mitaona ny namany ka mitarika azy amin'ny lalana tsy tsara. Ohabola toko fa 9:7. Noho izany a, tadio fa misy namana mety mitarika amin'ny ratsy fa mety mahafinaritra mijery azy ety ivelany, miaraka lay ambiance sy le fitaritaritana eny, fa sao de tontolo mampidi-dozana ampiasanao zany safidinao zany. De ozy izy koa ny Korintianina 1:5-7 manao hoe aza mety ho fitahina ianareo, ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondratena tsara. Aza mety ho fitahina ianareo fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondratena tsara. Korintianina 1:5-7. Misy zavatra mahafinaritra ary tanora jerena ety ivelany a, fa mety animba tontolo manodidina manahoana. Ka raha mampiasa safidy ihany zany de tandremo sao de manao ohatran'ny Lota, mijery ivelany de tonga de manapa-kevitra avy hatrany, kanefa tsy fantatra hoe inona ny zavatra mety hiandry. Anahoana ny mety toe-piainan'ny olona ao ambadika zany rehetrarehetra zany, de mieritrereta misaintsaina de mila mahay mandray fanapahan-kevitra tsara eo amin'ny fiainana manoloana an'izany. Zay indray ary no mila eritreretintsika tamin'iny faharoa iny hoe misy safidy miankina amintsika, fa manoloana ny safidy ve ny zava-misy mahatonga handray fanapahan-kevitra hoe ohatrany mahafinaritaritra kokoa rika, sao de ohatrany Lota nifidy ny tanàna akaiky ny Sodoma sy Gomora ka nidiran-doza, mifidy ny namana, retsy ny namana tiako iarahana, satria ireo kolona de sao de mikolona ao ny fiainanao. Tandremo mieritrereta tsara manoloana ny reny rehetrarehetra reny. Taontsika anaraka hiraka indray aloha amin'ny tianantsika an'izay. Ifaly ary zatovo teny mbola tanorenao aokany fonao ampifaly falianao amfatanoranao. Ifaly ary zatovo teny mbola tanorenao aokany fonao ampifaly falianao amfatanoranao. Amsitraky ny fo zay jereny ny maso zay andiany saina. Amsitraky ny fo zay jereny ny maso nefa fatafambolo zaraina. Amsitraky ny fo zay jereny ny maso zay andiany saina. Amsitraky ny fo zay jereny ny maso nefa fatafambolo zaraina. Esureu amku la rosa vela ipeta abdisika skeni nufno nera tinarete azametu tutam fa desera na fakfina atof mandalcha tasuluti falina. Esureu amku la rosa vela ipeta abdisika skeni nufno nera tinarete azametu tutam fa desera na fakfina atovy mandalo tsy haritra solo fifalina. Aukasisiana utino tinuna anatanura aukautunga fianara nayana amsa
zay andriansainao afitraitraky ny fo zay tereniny maso efa fatafambolotsaraina afitraitraky ny fo zay tereniny maso efa fatafambolotsaraina esuremampo nalagelozavela iteta afapitikasika ny nofinona finarete azamety mitoetra fatezerana fatovina atovy mandatsaratra solo fifalina esuremampo nalagelozavela iteta afapitikasika ny nofinona finarete azamety mitoetra fatezerana fatovina atovy mandalitsaritra solo fifalina atovy mandalitsaritra solo fifalina mandeha mifaliry zatovo mifaliry zatovy dia ny mbola tanora ianao rareo ka ny fonao ampifaly anao mandehany amin'izay jeren'ny masonao sy sitraky ny fonao kanefa tsarova fa hoentin'andriamanitra ho tsaraina ianao amin'ireny rehetrarehetra ireny noho izany dia tsarovy ny mpanao aminao amin'ny andro fahatanoranao pitoroteny toko fa 1:7 zany nambarako taminao teo zany fa manoloana ny safidy ny fiainana ary tanora tandreo mivarina mijery ny zavatra ivelany fa ho sahirana eo fa saino ihany koa ny zava-panahy ao ambadiky ny zavatra anankiray fa neny lota raha ny safidy izy tamin'ilay nambarako taminao teo dia ny zavatra ty ivelany natonga azy ny safidy fa tsy hita ny toe-panahy zay ananany olona nanodidina tao amin'ilay tanàna zay nofidiny iainana tandremo ihany koa so de varina amin'ny zavatra ivelany amin'ny fanapaha-kevitra na aminamany zany na amin'ny toerana ale zany fa be dehibe ny zavatra misarika ohatry ny mafinaritra ety ivelany fa so de animbanao kanefa tadio fa ny andriamanitra tsika de andriamanitra ny famindrapo manarina zay fanapaha-kevitra mety diso ataotsika eo amin'ny fiainantsika safidy eo amin'ny fiainana de aza mijery ivelany fa mianatra mijery fijery ny tompo ozy izy ny tompo ny olona ozy izy mijery ivelany fa Jehova kosa mijery ny ao anatin'ny fon'ny olona zavatra faharoa resantsika ndraiky eo amin'izay resaka safidy eo amin'ny fiainana zay de tadiditsika ny tantarany Rehoboama zavikeliny Davida zanaky Solomona zany lay mpanjaka anankiray ny soloany ray de ny soloany Solomona mpanjaka zany fa nanoloana ny safidy teo amin'ny fiainana ihany koa de jereo ny fiatraikan'ny fanapaha-kevitra ny raisiny tonga ny olona ny teny taminy nanao hoe mafloatra ny fiainana betsaka ny zavatra nataony rainao taminay fa mangataka aminao zay mba haenao re ny etra alohanay mba jereo re ny fiainanay de nanoloana n'izany izy de ny zavatra nataony de zao lasa izy naka saina tamin'ny ray aman-dreny be tao an-tanàna na ny zokiolona zany de nanome torohevitra azy ny zokiolona hoe mariny zany arao ny tenen'ireo olo reo fa izany nitondra filamina sy fiadanana eto amin'ity firenetsika ty fa tetsekilany ihany koa de nanontany tanora nitovy taminy izy nanontany ny hevitry ny namany izy de ny hevitry ny namany ndray de nitenina hoe aza manao an'izany kaba aza manaiky azany fa avao mainky ary ampitomboy avoy eny ianao ve de anaiky an'izany kratsinonako de nanoloana an'izany de zao izy anomenony ireo antom-panahy ve sa ny tanora nitovy taminy fa nenony Rehoboama tao anatin'izay de ireo tanora nitovy taminy de hitatsika tsara ny fiatraikany fa nanjary ny zarany roa ny firenena Israely de lasa nisy ny firenena atsimo sy ny firenena avaratra ny fireneny Joda sy ny fireneny Israely ny zara roa mpanjaka voalohany toko 220 no ahitantsika an'izany tantarany Rehoboama zany nanoloana ny safidy ny zavatra reny teo amin'ny fiainana ny tenin'ny olona
nisy nanolotsaina azy tato, nisy nanolotsaina azy tato, fa le mitovy taminy enony, de jereo tsara ny fiatraika. Ry tanora ô, mahaiza miaino ihany koa manoloana ny zava-misy eo amin'ny fiainana. Tandremo mianatra ny Rehoboama. Rehoboama de zao tsy niaino ny feon'ny zokiolona, fa ny tanora nitovy taminy enony, de jereo ny fiatraikany. Ty tantara ty akory tsy midika amin'ny teny mihitsy manao hoe rehefa hevitry ny tanora de diso, fa ny hevitry ny olon-dehibe ihany ny marina. Tsy zay ny tena tiany io tantara ho ambara. Fa misy hevitry olon-dehibe ihany koa mety diso eo amin'ny fiainana, fa ny hevitry ny tanora ny marina. Fa ny ngezabe azo tontsika ao anatin'io de zao hoe tena mahina mamakafaka ve Rehoboama ny am'izay mety fiatraikan'ny fanapahan-kevitra raisiny, fa tena nana-tsafidy izy, na iaino ro zokiolona na iaino reo nitovy tanora nitovy taminy. Eo ihany koa tsika tanora am'izao fiainana ankehitriny zao, manana safidy isika manoloana ny fiainana, am'izay tolo-kevitra omen'ny olona atsika eo amin'ny fiainana. Tadio fa nen'ny olona nge tolo-kevitra daholo, fa ianao ihany ny tompon'ny fanapahan-kevitra eo amin'ny fiainanao e. Fa mbola sao de Rehoboama isika tsy mahay miaino ny feon'olon-dehibe, ka raha vao mba miteny ny ray aman-dreny na ny mpampianatra na ny mpitarika ao anivon'ny fikambanana de sy hevitr'olona soary zany. Fa de ny tanora samy tanora ihany no mifampitarika eo de manjary manaonao foana, fa mila mahay mandray fanapahan-kevitra amin'ny zavatra zay enona, zay tolotsaina omen'ny olona. Fa firy moa ny tanora potika ny fiainany, satria ny tolo-kevitra ataony namany no arahany, zay teneny namany no ekeny, fa tsy miaino ny feon'olona efa manatraika eo amin'ny fiainana. Fa de tonga am'le fitenenany tanora am'izao fotoana hoe zay tiako ihany io, de inona ny fiatraikany. Fa manoloana ny safidy eo amin'ny fiainana de mila mahay miaino tolotsaina avy amin'olona isika, ary mila mianatra mihitsy ny tanora miaino feon'olon-dehibe, tolotsain'ny ray aman-dreny, tolotsain'ny zoky. Fa jereo fa am'izao fotoana ny tanora ny fanome hevitra de tonga am'le fiteny hoe fanome ati-do, de manjary nao foana tahaka nataony Rehoboama. Rehoboama tena nanaonao foana, de ny fiatraikany de zao hoe ny firenena mihitsy no rava ny zara noho n'ilay tsy fahaizana nampiasa ny safidiny teo amin'ny fiainany, safidy miaino ny tolotsaina zay omen'ny olona. Tandremo ihany koa ry tanora namako, mahaiza miaino tolotsaina eo amin'ny fiainana. Fa ny tolotsaina tsara indrindra de zao ny fahaizanao mamantatra ny tenin'Andriamanitra, lay manolotsaina anao eo amin'ny fiainanao. Fa ny tenin'Andriamanitra ane de zao hoe faniliny tongotsika sy fanazavana ny lalantsika. Ka raha miaino onjam-peo tahaka an'izao anao, midika inona aminao zany, mitondra inona aminao zany, manatsara ny fiainanao ve zany, mahatonga anao te hifikitra amin'Andriamanitra ve zany? Aizao aiza ianao manoloana ny tenin'Andriamanitra, zay enonao, fa tolotsaina omen'Andriamanitra anao reny. Fa ny tenin'Andriamanitra de hainao an'izay mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra. Fa ny olona efa nanandrana ny tenin'Andriamanitra no miteny manao hoe ataopoky ny iraiketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Manoloana ny fanapahan-kevitra de mila mahay miaino isika, fa indrindra miaino ny tenin'Andriamanitra zay manolotsaina antsika amin'ny fomba hitondrantsika ny fiainana. Noho izany ny fahaizana mampiasa ny safidy eo amin'ny fiainana de sarobidy amin'ny fiainona tolotsaina omen'ny hafa. Fa manoloana ny tolotsaina de zao tsy voatery ho marina sy mety daholo zay tolotsaina omen'ny olona, fa mila mianatra mangataka tolotsaina mivantana amin'ny tompo ihany koa.
ka nininona tenen'ny olona de hoentiny eo anatrehan'ny tompo zany hoe zany ve tompony tena izy tokoa, zany ve no tanterao, satria tsy misy tahaka an'io tompontsika io no mahafantatra atsika, io no tena mahalala atsika, ary io no tena mahazo ny zavatra iainantsika, de io no afaka manolotsaina atsika manoloana ny zavatra misy eo amin'ny fiainana. Ka ny fampiasana safidy eo amin'ny fiainana de misy tolotsaina be dehibe na tolo-kevitra be dehibe no men'ny olona eny, fa hita ao anatrehan'ny tompo reny, fa ny tompo mahay mamahy sy manolotsaina anao hoe tia no lalana tsara ka izory. Ndao anaraka nyity hiranakay teny itsika, mbola anamafisatsika fa ny tompo ny mpanolotsaina tsara indrindra eo amin'ny fiainantsika, ary izy ihany no afaka tena mahatsapa ny zavatra iainantsika ihany koa. Tanora omba mievera fatratra ny andronao dia tony fony zavatra ny tanjaka mpiasa fona eraraka ny azonana no solony fasana ka maeverona mamerovero anefatsy maritra ny azonaina no solony fasana ka maeverona netany ve mamanam-pitsarana any nofo ve mba manam-panorenana ny saina ve mba manam-piadanana ny azonaina no solony fasana ka maeverona ao ny fifaliana to mielina ao ny fiadanana miserana ny faorina tonga ka tsy ferana ny azonaina no solony fasana ka maeverona ny olona zay mbola mitanondrika ty tany ty tsaroby fa manindrotra ny foizay ny oriny to fombotra ny azonaina no solony fasana ka maeverona mandalo ny eto sy ny elina soanefa tsy azo iamperana ny mamyanefa aoka tsy atelina ny azonaina no solony fasana ka maeverona etenizao dia efa voasandratra endreny endritiny lanitra mameo santatry zay efa sambatra fa feno fitoera mafinaritra ka maeverona ao ny razany feno voninahitra ao jesosy mba minivoavotra fa nahitena tokinaina fatratra zay tonga ao dia feno voninahitra mandraky zay tory. Ny ohatra ho alaitsika farany de Mosesy. Jerentsika teo safidiny lota teo amin'ny fiainana, safidy manoloana ny fiainana. Jerentsika teo Roboama, safidy nanoloana ny fiainana. Fa eto indray jerentsika Mosesy, amaranantsika azy safidy teo amin'ny fiainana. Mosesy lay nitezaina tao amin'ny Farao. Fa jereo ny safidy Mosesy rehefa lehibe, Hebreo 2:1-4 fa 4:20.
Hebreo 2:1-7 de hoy izy vaky te minarana-tompo manao hoe finonany nandavany Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao rehefa lehibe izy. Nifidy mantsy hiara mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Nanao ny fanaratsiana ny Kristy ho arena be lavitra noho ny zava-tsoan'ny Egipta satria nijery ny fahamalian-tsoa izy. Safidy ngeza be nataony Mosesy teo amin'ny fiainana. Enao lay zanaka mpanjaka kanefa ny safidy ianao tsy zany satria tena fantany ny fahorian'ny olona de ataoko ahoana ny aina tahaka an'izao izy de ny safidy izy aka ny toeran'ny tena maizy azy mahazanak'Israely azy fa tsy zanaky ny Egyptiana. Safidy ngezabe zay nisy fiatraikany teo aminy, na ny fivelomany, na ny fifandraisany tamin'olona, na ny toerany tao anatin'ny fiarahamonina, fa de ny safidy izy tao anatrehan'izany. Zany koa namako de misy lesona ngezabe azontsika sotonina ao anatin'izany de ny hoe manoloana ny zavatra anankiray ve mahavita amin'ny safidy ho tena hijoro amin'ny maha-kristianina zay mety misy fiatraikany amin'ny fijerin'ny olona, mety misy fiatraikany amin'ny tombontsoa iombonana eo anoloan'ny finamanana na amin'ny zavatra zay iarahana amina rehetra eo, mety misy fiatraikany amin'ny fifandraisana. Fa zany ny safidy eo fiainana mila atao ihany koa amin'ny fotoana anankiray. Ary zay nahatonga ny tompony teny nanao hoe fidio zay ho tompoinareo fa tsy mahay manompo tompo nareo. Na isika tena isafidy hoe eo anatrehan'ny olona zany Kristy de mety misy fiatraikany be dehibe zany amin'ny fiainanao, amin'ny manodidina anao. Na ianao hitakosona miaraka amin'ny olona eo ihany. Fa ny ohatra ngezabe raisika tamin'ny Mosesy de zao, tsy ny zavatra nafinaritra azy no jereny fa ny zavatra mahafinaritra an'Andriamanitra. Tsy ny fiainana no jereny fa ny fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny planin'Andriamanitra. Ry tanora ao, ny safidy manoloana ny fiainana ihany koa eo amin'ny fiainana andavanandro de mba fantatrao ve ny planin'Andriamanitra, mba fantatrao ve ny sitrapon'Andriamanitra, de hoentinao mifandraika amin'izay ve ny safidy ataonao amin'ny fiainana. Fa Mosesy de nandray safidy tena nanahirana amin'ny fisainany mahaolona raha jereny ety ivelany. Fa zany ihany koa no appréciako anao, sahy mandray safidy tsara eo amin'ny fiainana, ka raiso ny fanapahan-kevitra aza menatra ny olona no ny amin'ny tompo. Fa hozy izy ny tompo hoe raha menatra ao anatrehan'ny olona ianareo de za koa mba ho menatra anareo anatrehanaraiko zay any an-danitra. Manoloana ny fiainana de misy safidy manahirana tsy maintsy atao, fa mila atao noho ny amin'ny tompo. Fa noho ny amin'izany eny nandraisa Mosesy fanapahan-kevitra hoe nisy safidy Mosesy ka tena nandà tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao, safidy ny amin'izany izy. Ianao koa ve mahavita misafidy ka miteny manao hoe za tsy zanak'izao tontolo zao fa zanak'Andriamanitra. Ary raha zanak'Andriamanitra de mila manana fiainana mifandraika amin'izany mahazanak'Andriamanitra zany. De mba eritrereto indray koa ny fiainanao ary manahoana ianao manoloana an'izany rehetrarehetra zany. De fehizintsika zay rehetrarehetra zay, ny safidy eo amin'ny fiainana ve de misy foana io, misy zavatra tsy miankina amintsika fa misy tena miankina amintsika. Ohatra ny ohatra Lota, ny safidy izy teo ny fiarahanisy Abrahama, fa rehefa ny safidy izy de ny zava-nisy tety ivelany no nisarika ny safidiny, tohatra nafinaritra ny fijerin'ilay toerana zay ho alehany, nefa tsy hainy fa Sodoma sy Gomora no manodidina azy. Safidy teo amin'ny fiainan'ny Rehoboam,
nanoloana ny tolotsain'ny zokiolona sy ny tanora nitovy taminy dia ny safidy izy ny toetsain'ny tanora nitovy taminy izay tsy afaka nahita zavatra lavitra fa dia ny tombontsoa manokana sy ilay hoe mbola saina tanora nytondrany ny fiainana dia hitantsika ny fiatraikany. Safidy tahaka nataony Mosesy, safidy nanda izay mety heverinao tombontsoa na zavatra mahasoa fa te hanome voninahitra an'Andriamanitra, te ho fitaovana ho ampiasain'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Mahay zary misafidy ry namako eo amin'ny fiainana. Tandremo sao ny zava-misy ihany nijerena anjaisana fanapahan-kevitra. Tandremo raha miaino tolotsaina avy amin'ny olona fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve zany toetsaina izany, ary aza matahotra ny mandray safidy rehefa hitanao fa zay ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. De zay indray ny mahasakazona tolotra teto amin'ity fandarana isika samysika ny arahanareo tamin'ny namanareo Kamira Falimanana ity indray. De hivavaka isika. Saotrao zay tompo raha afaka miaino indray ny teninao tamin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Tehizo aty anatinay izany teninao zany mba ho fiainanay. De apetrako am-pelantananao zay rehetra renay teto mba hahatonga anay ahay andray fanapahan-kevitra tsara eo amin'ny fiainanay. Fa ianao Jehovah Andriamanitra indray no nahatsiaro anay de namangy anay tamin'ny alalan'izao onjam-peo izao. De mampianara anay hamantatra ny sitraponao mba hivelomanay manome voninahitra anao. De misaotra ny amin'ny fotoana nomenao anay androany indray. Voninahitra dia anao rery ihany. Misaotra Kristy Tompo. Amen. De manao mandra-peo na mandra-pitafa aminareo indray namanareo Kamira Falimanana. Amin'ny herin'ny anio toy izao indray raha mbola sitrapon'ny Tompo fa ty ry no ataovy hira fanapahan-kevitra eo amin'ny fiainanao taorianan'izay fandaran'izay. Mandra-pitafa amin'ny herin'ny anio toy izao indray. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce,
pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Fandarana isika samy isika. Fandarana vokarintsika samy tanora ary natao hifampitaizantsika samy tanora. Fandarana isika samy isika iresahana manokana ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika mba ahatonga antsika aharitra sy hivelatra amin'ny fanarahana ny tompo. Arahinao isaky ny sabotsy arivo eto amin'ity onjam-peo maminao ity.